antsika fiandohana ny fahanginana sy ny filamina. Dia raha malala fa fetiny taranaka androany dia isika rehetra tonga maro miombona amin'izao fampivavahana izao. Tsy hitovy amin'izay mety ho fahazarantsika isaky ny alahady zany a, angatahana mpitiavana ny ahafahantsika mandrindra ny toerana. Mety hoe somary mba teritery zany ianareo fa isan'andro tsika raha mety ho 5 eo amin'ny sezaray dia na mety ho 7 ary androany a dia mba hifampitsonjovatsika zany. Zay a, ho anareo any ambondriana dia nonay fa hoeninareo an-trano ny feo mandrindra ny fampivavahana na dia somary tsy ahita nefa eo amin'ny fitariana ary anareo a ary dia nona fa iombonantsika trano izay rehetra mitranga mandrindra izao fampivavahana izao. Ho antsika rehetra ihany koa ao amin'ny rihana voalohany ny trano fivoahana ho antsika rehetra, misy koa trano fivoahana mazatra atao ambadika ny fiangonana anaty. Ho antsika izay mampiasa trano fivoahana ny ambondriana misy feo kely zinga ampiasaintsika eo mba hitandrovantsika ny fahadiovana dia mba ho ampiasaintsika arak'izay azo atao mba hitandrovantsika ny fahasalamana rahateo. Miombona amin'izao fampivavahana izao asika riavana malala andehala mitsangana isika anao ny hira faleva ny fahadimy ambin'ny 20 taona ny fiainana. Ibanjinatsika ny lohahevitra hoe taranaka masina ary iombonantsika amin'ny afizakay marateo koa miombona ilay lohahevitra hoe manamasina ny tenany ny mpino. Hitarika atsika eo amin'ny fampivavahana ny mpitandrina eto an-toerana ary soratsika n'Andriamanitra ny amin'izay ahafahantsika manana mitandrina hitondra ny tenin'Andriamanitra ary ireo zanaky ny fiangonana hitarika atsika eo amin'ny vavaka sy ny vakiteny. Ny salamo fa 430 andiny voalohany hatramin'ny andiny ny 10 no iarahantsika manome voninahitra n'Andriamanitra.
Salamo 430 andiny voalohany hatramin'ny andininy 50 aorian'izay dia mira fanampiny 5. Salamo 430 andiny voalohany hatramin'ny 50 mira fanampiny 5. Iobonatsika ary avana malala ny fiarana mamaky ny salamo manao hoe isaotra ny Jehova lalandava aho ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova no rearian'ny fanahy ary izany ny mpandefitra ka ho fary. Iara mankalaza an' Jehova amiko ary aoka iara manandratra ny anarany isika. Mitady an' Jehova aho dia mamaly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangay ahy ny tavany. Ity olo mahandra ity ny antso dia niain'i Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahotriny rehetra. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramoka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona miaraka aminy. Matahoran'i Jehova ianareo olony masina fa tsy hanan-java maloto izay matahotra azy. Na dia ny olona tanora aza tsy ampianina kanona fa izay mitady an' Jehova kosa dia tsy ho ny zava-tsoa akory. Amen. Misaotra sy midera ary mankalaza anao izay Andriamanitro. Misaotra anao lalandava izahay. Misaotra anao isan'andro izahay.
ary misaotranao manokana izahay no ny amin'n'ity anio ity no ny amin'n'ity volana vaovao ity ary no ny amin'izao fety ny taranaka 420 izao misaotranao zahay ny ahafanay manamasina ny tenanay fa indrindra misaotranao zahay ny ahafanay manamasina anay amin'ny amahataranaka ny hevitrika mambatoka fononanay dia misaotranao manokana izay Andriamanitro fa nizarazaraina tamin'ny tokantrano sy ny toerana maro izahay na ny lavitra na ny akaiky fa nangoninao ka tafavory eto amin'izao trano Andriamanitra izao amin'izao fetiny taranaka izao dia misaotranao manokana izahay ninam'izay nahafahanay nandamina ny fandaharam-potoananay tsirairay avy ka nampandeferanay ny fandaharam-potoana hafa iombonanay amin'izao taranaka izao ary indreto izay Andriamanitro te misaotranao sahady no ny amin'izay rehetra no manina ao anay mandritra izao fampivavahana izao ka mba tsy tahaka n'izay nidiranay teto Andriamanitro nivoahana eto satria anamasina ny tenanay izahay ka mba ho taranaka masina mitondra sy izaza ny fanomasina an'izany aoriany izao fetiny taranaka izao dia ray soanitra akasitranao Andriamanitro ny fanompotana rehetra tanterahanay mandritra ity tontolo andro anio ity ary dia andrandrana ny asan'ny fanay masina mba ho aminay tsirairay avy hitoetra anankely aminay dia manatrehanay tompo no ny asan'ny fanay masina ary dia amin'ny anaranao Jesosy ireriany no anaovanay izany vavaka izany amen. Oka iara-mipetraka iara-mifa ko dia amin'ity anio ity zany izay manararoatra hoe raha misy aminareo taranaka ny fiangonana voakasika izany dia mba tsy andry ianareo taona fa efa voataona raha teo ianareo ho anankiray amin'izay tsangambato velona hiverina hivavaka eto amin'ny fiangonana amin'izao 5 amin'izao taona ny fiangonana izao ny faharoa izay miverina ho tsangambato iombonatsika amin'izao 5 amin'izao taona izao dia ny fampanjakana na ny famerena ny fifankatiavana eto anivon'ny fiangonana na ho anareny fiangonana na ho anareo zanak'ampelezana tena tsangambato imasono zany ry havana hoe mba ho fiangonana taranaka mifankatia ny taranaka ny fiangonana dia mety misy any moa zany ny manontany teny efa ngamontsika miady ie mety misy any ny olana mety misy ny tsy fitovikevitra mety misy ny zavatra tsy mety teo aloha fa anisan'izay mitsangambato imasotsika amin'izao 5 amin'izao taona izao ny fifankatiavana fa ny fahatelo farany makasika ny fotodrafitrasa dia imasotsika ny fiaraha-mientana amin'ny fanavaozana ity altara ny fiangonana ity raha misy zany anankiray izay niverinao mampanano sarotra fanatanterahana ny asa eto amin'ny fiangonana dia somary kely sady telo ny altara ny fiangonana raha sitrapon'Andriamanitra ry havana ho amin'ny 5 amin'izao taona io amin'ny novambra 5 hiara-mivavaka eto sika dia mba ho altara vaovao no tokanantsika eto sabotsy zoma 7 novambra sy ny alahady 9 novambra 5 dia ho tokanana ity altara vaovao ity dia isaorana an'Andriamanitra ny afahantsika miara-miezaka ho amin'izany mba ho voninahitr'Andriamanitra iririany mba ahafahana miara-mientana ho amin'izany ary dia reto ny tsara ho fantatra ho amin'ny 5 amin'izany taona ny fiangonana misy t-shirt sy polo izay amidy ho an'ny ankizy sy ho an'ny olon-dehibe manao famandriana mialoha na arak'izay afantarantsika azy hoe manao commande zany tsika ho an'ny ankizy dia 2 sy 1 alina ariary ny t-shirt ary 2 alina ariary ny polo ho an'ny lehibe kosa dia 5 sy 1 alina ariary ny t-shirt ary 5 sy 2 alina ariary ny polo ny anankiray faharoa ho fanamariana ny faly 9 taona ny FJKM sady ho fiarahana amin'ny faly eto anivon'ny fiangonana amin'ny alahady 20 aogosta dia manasa antsika rehetra iombona amin'ny komity ny 5 amin'izao taona ny fiangonana ambatoroka amin'ny faly no ampitondraina zany mba hevitra izany andray anjara ho amin'izany ny sambana sy ny fikambana am-bekolona sy l'olona ho fanamariana n'izany ny roa hevitra dia ny hoe fifankatiavana sy firaisan-kiny mandritra io fotoakariva io dia misy fakana sary fahatsiarovana ahafahantsika mametraka rakitsary ho amin'izao 5 amin'izao taona ny fiangonana izany manomboka amin'ny volana septambra dia manasa antsika taranaky ny fiangonana tsy hakanavaka
rehefa miteny hoe taranaky ny fiangonana dia ny fikambanany reny fiangonana sy ny zanak'ampelezana. Isika rehetrarehetra zany natao hoe taranaka, fa ny zanak'ampelezana izay tsy miara-mivavaka aminay eto isan-kalahady sady tsy misoratra fiangonana eto Ambatotroka, ary ny fiangonana dia izay misoratra fiangonana ka manana karatra sy voasoratra ato amin'ny fiangonana. Isika rehetrareo zany, isika rehetrareto no asaina anatanteraka ilay atao hoe taranaka mankalaza mitondra anjara-biriky. Izany hoe manomboka amin'ny volana septambra zany ny fanompoam-pavahana amin'ny alahady faharoa sy ny alahady fahaefatra dia azonareo isam-pianakaviana atao ny mandray anjara ny fanompoam-pavahana aty am-piangonana. Azavaina tsara, tsy misy tokantrano fa isam-pianakaviana. Tsy misy tokantrano fa isam-pianakaviana. Ohatra hoe teraky rakoto za na hoe taranaky dia reny zany miaraka. Ao anatin'izany dia azo atao zany raha ohatra ka ao anatin'ny fianakaviana misy mivoaka sefala dia azo atao azonareo atao ny mitarika fanompoam-pavahana sy mitory ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra moa misy mpitandrina amin'ny fianakaviana dia vao maika arava soa arava tsara. Izay anana anjara fanompoam-pavahana aminay andro fidinareo manokana dia izay mpandray fanasan'ny tompo amin'ny fianakaviana afaka mamaky teny, ary raha misy mpampianatra sekolalady amin'ny fianakaviana dia afaka mitondra ny 10 minitra ny sekolalady na fotoana ho an'ny ankizy sy ny tany. Azo atao zany tonga dia nareo mianakavy mihitsy mitondra ny fanompoam-pavahana mandritra ny andro anankiray iny. Dia mirariana amintsika dia mba hoe ho feno ny fandaharam-potoana manomboka amin'ny septambra 2022 mandra-pahatonga ny oktobra 2022. Efa misy fandaharam-potoana voalahatra ao amin'ny komite eo dia rehefa mirava zany ianareo afaka mandray midindinika ao amin'ny komite eo ivelany eo dia afaka manao famandriana ny daty averiko tsara isaky ny alahady faharoa sy ny alahady fahaefatra amin'ny volana. Dia misy foana zany dia mba irariana amintsika zany areo nitsika amin'ny herintaona vao manao ka sao dia tsy afaka anatanteraka an'izany ianareo amin'ny herintaona fa andao aloha tombotsika zany hoe manomboka amin'ny alahady 20 septambra. Manaraka ny fandaminan'ny komite ianareo mijery daty izay safidianana fa miresaka amin'ny ray aman-dreny mitandrina kosa ny ahafahana mandamina ny fanompoam-pavahana mba hirindra tsara ka ho tena olona manana anjara sy nosorana manokana mitarika ny fanompoam-pavahana amin'izany. Inona ry avana fataontsika ho zava-dehibe izany. Ny fahaefatra dia manatanteraka hetsika isaky ny 3 volana amin'ny komity eto anivon'ny fiangonana. Ho amin'izao 3 volana faharoa zao dia amin'ny alahady 12 septambra nanatanterahana izany. Mandritra io fotoam-pavahana io dia tory-teny akira no arahana eto am-piangonana ka misy mpitandrina avy amin'ny fiangonana anankiray miaraka amin'ny antoko-pira ao aminy avy amin'ny sampana tanora kristiana no manatanteraka izany tory-teny akira izany. Mialoha io alahady faharoa 12 septambra io dia misy valopo zaraina anaovantsika ezaka amin'ny 15 taona ny fiangonana ka raisitsika rehefa mirava ny fiangonana izany valopo izany. Arotsatsika ao anatin'ilay fanatazan-drakitra manokana amin'ny alahady 12 septambra. Ho an'izay tsy afaka akaty amin'ny 12 septambra dia efa afaka averinareo sahady izany valopy izany izay ho zaraina eo an-tokotany. Ny farany dia mikarakara sakafo ny taranaka ny komity amin'ity aloha ity izay misanda efatrarina ariary. Ho antsika rehetra izay efa nahazo tapakila ranomarina zany dia tsy misy tapakila mitsono amin'ity aloha ity fa efa voazara mialoha izany. Ny fanirian'ny komity ry havana ho anareo rehetra izay efa nanaiky fa hisakafo iaraka aminay ao amin'ny riana faharoa dia mba tena iara-misakafo atsika fa raha samy hitondra mody avokoa ianareo izay mividy dia anjary mangingina ilay fety ao ambony. Dia mba irariana indrindra ny ahafahantsika rehetra miombona amin'izany. Ny ankoatran'izay dia manatona ny komity eo ivelany isika ho amin'izay dindinika rehetra tsara ho fantatra ho voninahitr'Andriamanitra irery avy. Dia mirary izay raha mirary havana azo hery sy fifaliana ary tombo amin'ny fifankatiavana isika ao aorianan'izao fiarahana mankalaza ny fetin'ny taranaka izao. Mialohany amaranantsika ny fanompoam-pavahana amin'ity aloha ity dia asaina ny mpandray fanasan'ny tompo FJKM rehetra mba hiombona ho amin'ny fanompoam-pavahana. Afaka miombona amin'izany koa ny avy ao amin'ny fiangonana loterana. Noho ny amin'ny fandaminana sy ny amin'ny fitsika ny fiantsika FJKM ho amin'izay eto ao anatin'izay dia mba miombona amin'ny fiaraha-mivavaka ihany isika fa tsy ho amin'ny fanasan'ny tompo ry havana. Dia ny voninahitra dia man'Andriamanitra irery ihany. Iroso amin'ny rakitra sika ry havana
dia toy izao ny fandamina rakitra anankitelo tahaka ny mahazatra ny fiangonana no ataotsika ka hotatazany dekona izany rakitra izany rakitra anankitelo no tanterahantsika mandritra ny fanompovavahana fanatazany rakitra voalohany asina ny rakitra voalohany menamena dia ny faharoa fotsifotsy ary ny fahatelo mangamanga hoarahantsika izany ny rehefa any amin'ny fanaovantsika rakitra taranaka dia antsika mba manao rakitra taranaka ka arakaraka izay nandrosahanareo valopy eriarinery zany no iantsona anarana anareo ety aloha rehefa aveo ny hira fanentanana ny azakazaka masina no anomboantsika ny hira mandritra ny rakitra ary dia manao izany ny sampana tanora kristiana averina ihany andao mba hotandovintsika ny filaminana sy ny fahangina andao mba hiara-mangina daholo sika rehetra aloha hoe milohan'ny misotsika mba ohatriny ahoana re zany taranaka mbatoroka mangina izany dia mba hotandovintsika hatramin'ny farany zany miaraka tsika riavana itsangana anotra ny tenatsika sy ny rakitra hoanina vavaka isika riavana endreny fifalianay Andriamanitro no ny amin'ireo asa maro izay nambara taminay na ny asa fampandehanana ny raharahan'ny fiangonana na izay iombonanay koa amin'izao 520 taona ny fiangonana izao ary izay rehetra asa hafa ankinao aminay dia indreto izay Andriamanitro mijoro etanatrianao manavao ny fanoratenanay hanaiko fitaovana ampelantananao ho taranaka masina ka hanatanteraka ny asa masina izay nifidiananao ny fiangonana atolotray amin'ny endrika maro samihafa ny rakitra izay ataonay dia mba hoanitra kasitrahanao ane izany noho ny amin'i Jesosy Kristy izay nanotra ny tena ny fanavotananay amen. Ok, raha mipetraka ianatra mariana tsara miavana fa mandritra ny fampovavahana iombonantsika dia miezaka arak'izay azo atao izahay andritra ny fampovavahana ary satria fampisonjovana ny amin'ny fotoana ny dekona rehetra zany zao toa dia anisa rakitra avetrany izany hoe amin'ny ankapobeny zany tsisy dekony mandritra ny fotoana izay andehanany dekona manisa rakitra any ivelany any ambadika ny tahaka an'izao dia eto no fanararotany mpangalatra rehefa tsy ampiangonana efa misy dekona vitsivitsy any ho anareo dekona izay tsy manisa rakitra zany dia mba hitandro ny fanarahamaso zany mandritra ny fotoana izay natanterahany hafa ny fanompony riavana dia miterina zany fa indraindray tena misy manararoatra tsy ianao akory zany fa mety misy manararoatra any mandritra ny fotoana dia mba ezaka isika mba hitandro ny amin'izay hiarovana ny fananantsika mandritra ny fanompovavahana manohy ny fanompovavahana hatrany asika tonga eo mitozia ny ten'Andriamanitra isika riavana dia ny fotoana natokana manekisy ny tanora no anomboantsika izany ny sampana sekolalahady riavana dia fanaraka atsika amin'izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao ary izany dia mandapaka ny ankizy sy ny tanora rehetra ny mpianatra ny mpampianatra ny ray aman-dreny hitsangana dia raha antsika manao ny hira amin'ny firana FFPM laharana fa 9 sefajato andininy voalohany ingana masarakay mangataka ny fanainao masina mandrakariva hiaro lalànanay ho anay izay mamaky ny teny eo ihany koa ny mpanomponao izay izany zany sakafo fanahy izany ary indrindrindrindra ho an'ny mihaino zany sakafo fanahy zany Jesosy
dia mba ho mpiainy mpankatoy izay androany fa tsy ho mpiainy mpanatsy dia ny zavatra rehetra dia angatanay ary amin'izanay voninahitra le marana misaotra ray eo. Amen. Iaraka maky sy hainy teny soratra masiny sika riavana sokafiny baibolinareo ao amin'ny Levitikosy. Levitikosy toko 7:10 ny andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Levitikosy toko 7:10 ny andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe nitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo. Samy matahotra ny reninareo sy ny rainareo ary tandremo ny sabatako. Izao ny Jehovah Andriamanitrareo. Aza mivily anaraka ny Andriamanitsy izy ary aza manao Andriamanitra anidina ho anareo. Izao ny Jehovah Andriamanitrareo. Amen. Filaza tsara kary Matio toko 7 ny andinin'ny fahaenina. Matio toko 7 ny andinin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'ny Tompo aza omena lebiky izay masina ary aza antsika olombelona kisoa ny vato soanareo. Fandrao anitsaka azy izy dia hifototra ka miraviranareo. Faranasika ny famakiana ny teny soratra masina izay hitantsika amin'ny Petera voalohany, epistily Petera voalohany toko voalohany ny andininy 14 ka hatramin'ny 19. Koa amin'izany sikiny misainareo dia mamoana tena ka tenao tsara fahasoafana izay betina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanareo fa iny tamin'ny tsy fahalalànareo dia araka ny fahamasinan'ilay miaso anareo dia ahoaka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina. Amen. Remaso manasina famalina teneo famalina. Amen. Ho amin'ny fanahinareo izy avako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Manampotra ny fiarabana antsika rehetra ry avako mahatratra ity alahady andro mitaranaka ity eto amin'ity fitandremana amatoroka fiona ity. Miaraka manokana ny ray aman-dreny toy amin'ny departementan'ny fiangonana arak'izay fanambara teo manao zava-dehibe tokoa ny izao fetiny taranaka eto amin'ity fitandremana ity izao ary miaraba ny mitandrina ianareo ao fiangonana ny fandrefanasany tompo isika rehetra taranaka izao fiangonana izao miara-miomina amin'ity marana ity ry avako ary misaotra n'Andriamanitra manokana isika rehetra misaotra anareo fiangonana ihany koa izay tarihana ilay aman-dreny mitandrina ny amin'ny fanasana afahana mizara ny tenin'Andriamanitra miafatry ny tompo ho antsika rehetra amin'ity anio ity. Ny tenin'Andriamanitra izay akana ny afatry ny tompo arak'izay fanalamina ho amin'ity fotoana ity ry avako dia ny Petera voalohany toko voalohany ny andininy 15 izay efa nitarakasy fampandrendesana sy fanaharana rehetra tamin'ity anivitia dia ny hoe vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany fa araky ny fahamasinana miantso anareo dia aotamba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Taranaka masina, masina satria masina ihany koa na miantso antsika tsirairavy. Ity epistily ity ry avako
dia fananarana ny amin'ny fieverana ny fiantsony ny fiangonana sy izay hoe fitondratena mendrika ny fiantsona soratana sy nampitondraina ny fiangonana ary tonga amintsika ihany koa amin'ity manoloana izay fanenjehana na fitenenan-dratsy ny fiangonana ary veriko riavako fa tena tonga amin'ny fotoana ny anatrano ny soratra masina eo anatrehany zava-misy izay eto amin'izao tontolo izao izay tsy afa-miala amin'izany isika fiangonana na mijery fotsiny ihany fa mahafantatra hatrany izay zavatra mitranga eto amin'ny fiarahamonina izay manosongosona ny finoan'ny fiangonana na mitenda ratsy mihitsy aza ny anaran'Andriamanitra any amin'ireny tambajotra maro samihafa izay toa vakiny ny olona ankehitriny toa lasa ireny indray no loharano ny na vaovao mikasika ny fiainantsika tsy diso izany fa araka ny ampianarina ongenongeny dia hoe eto amin'ny tananilany ny soratra masina ao antsika kristiana fa eto amin'ny tananilany eto koa dia ny gazety sy ny vaovao saingy tsy mitovy ny lanja amin'ireo fa indraindray le gazety sy le vaovao eto amin'izao tontolo izao no lasa ngezabe fa ny soratra masina ireny lasa ambany ampifandrindrana sy indraindray aza latsaka ny olay vaovao eto amin'izao tontolo izao ka hitandremana sy hiantsoa ny soratra masina antsika ry avako ary indrindraindrindra ampatsiahiva ny soratra masina antsika manoloana ny fiantsona antsika fiangonana isika taranaka manontolo dia ny amin'ny famonjena izay efa niantsona Andriamanitra antsika niala tany amin'ny maisina aty amin'ny fahazavana lehibe ao amin'i Jesosy Kristy izany ampatsiahiovina ny fiangonana ny fahasoavan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ilay tsy nisy ezaka avy amin'ny fiangonana fa Andriamanitra no nanao dingana lehibe ho antsika tsirairay avy Andriamanitra no namonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nanomezany fanomezana ngezabe izany mba hatonga antsika ho voavonjy saingy nila noraisina ry avako nila noraisina izany fanomezana lehibe izany ary rehefa mandray dia mikolo sy mitahiry fa tsy sanatria arak'ilay soratra masina tao Matio teo ny amin'ny hoe amena ny alika izay any alika ary miverina ho any alika indray ny soratra masina izay vakina tamintsika ny ohatrany masisika ihany le izy teo hoe azovena ny amolo masina aza atao atsika le mikisoa ny vatosoana rehefa andreo anitsaka izy dia hifototra aminareo indray izy fa mila raisina lay famonjena avy amin'Andriamanitra rehefa raisina izany dia tsy verindalana amin'izay efa nialana sanatria na dia eo aza ny safotofolo eo amin'izao tontolo izao izay alenjehana sy anozongozonana ny finoan'ny fiangonana koa raha miresatsika ry avaka ry afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika taranaka rehetra amin'ity anivitira milaza isika ny amin'ilay taranaka masina dia rehetra zavatra anankitolo reto no amaran'ny soratra masina voalohany ny taranaka masina dia taranaka miazona tsara ny fiantsona azy taranaka miazona tsara ny fiantsona azy ny faharoa dia taranaka miorona tsara ao amin'ilay vatolampiny finoantsika dia Jesosy Kristy rehefa miala eto antsika ry avako dia atsiaro izany afatry ny tompo izany ny voalohany averiko indray izy teo hoe taranaka masina miazona tsara ny fiantsona miazona tsara ny fiantsona ny faharoa dia miorona tsara ao amin'ny vatolampiny finoantsika dia tsy iza fa i Jesosy Kristy ary tsy hoe miala etsika dia miazona fotsiny na hoe mipahizo fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa tena ampiatra sy hiala izany eo fiainantsika manontolo ny voalohany dia hoe taranaka masina miazona ny fiantsona hoy Petera eo amin'ilay andiny fadimy ambin'ny folo vakitsika dia fa araka ny fahamasinany lay miantsona amin'ireo ny soratra masina moa ry avako indrindra dia raha ny testamenta taloha ohatra dia mamaritra farafakely ireto zavatra ireto mahakasika ny hoe fahamasinany voalohany aloha dia Andriamanitra mihitsy no Andriamanitra masina izy ilay raha miresaka fahamasinana zany sika dia Andriamanitra no voalohany amin'izany ary izay mahakasika an'Andriamanitra mazava ho azy fa izay mahakasika an'Andriamanitra dia masina avokoa isan'izany tao amin'ny testamenta taloha ireo toerana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra toy ny tempolo ohatra
na ny fanaka zay nampiasaina tamin'izany ary eo ihany koa ny fanatitra zay naterina ao an'Andriamanitra dia nambara fa masina avokoa izany rehetrarehetra izany. Toy izany koa zany amafisy taty amin'ny testamenta vaovao raha teo fa miresaka kokoa ny amin'ny fiangonana le lazaina teo hoe niala tamin'ny maizina makaty amin'ny fahazavana mahagaga dia resahana ny fiangonana lay olona zany, lay olona masina, lay voatokana, lay tempolin'Andriamanitra, ilay natsoan'Andriamanitra ho an'ny tenany mety ho amin'ny fanompona manokana. Tao amin'ny soratra masina dia hoe ireo apôstôly, ireo mpaminany ampitoizantsika ty amin'ny fiangonana dia eo izay fanompona iraisan'ny fiangonana manontolo ho antsika rehetra ny fanompona izay iraisantsika dia ny filazana, ny fanambarana, ny famonjena izay natolotry Jesosy Kristy ilay fanatitra velona naterin'Andriamanitra indray mandeha monjy, ho fanadiovana, ho fanamasinana ny olona voantso na ny fiangonana izany. Fa eo koa ilay olona voantso amin'ny fanompona manokana izay manatanteraka fanompona manokana aty amin'ny fiangonana fa tsy afaka misaraka amin'ny maizazy atsika koa ny amin'ny fiarahamonina izay nametrahana atsika ka hevitra faharoa ao anatin'ny hoe fanamasinana na hoe masina dia azo heverina hoe olona madio, olona marina, olona mijoro amin'ny fahamarinana. Ka na dia eo aza ny mampanoka atsika amin'izay maizy azy atsika dia natsoan'Andriamanitra nalain'Andriamanitra ho amin'ny tena no isika teo tsy noho ny amin'ny fahamarinantsika sanatria fa noho ny amin'ny Kristy izay manamarina atsika mandrakariso isika dia tsy marina ao anatrehan'Andriamanitra. Ka raha miresaka ny fahamasinana isika ilay masina ilay Andriamanitra tokony fiantsoana fa isika izay fiangonana ihany koa dia natsoan'Andriamanitra ho amin'izany. Na dia eo aza ny fahalentsika dia natsoan'Andriamanitra isika rehetra namarin'Andriamanitra. Tena toera-moninahitra zany ry havako. Tena toera-moninahitra ametrahan'Andriamanitra atsika. Tsy misy ezaka avy amintsika zany koa, tsy misy ezaka ataontsika mihitsy na ataontsika fiangonana ny mahamasina atsika. Fa eo isika hoe ny fahasoavan'Andriamanitra izay anaraka teniko ilay apôstôly hoe fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Efesiany toko faharoa ny fahavalo. Koa mampianatra atsika zany ry havako hoe raha miresaka fahamasinana isika dia ny zavatra voalohany izay ampianarina amin'ny fiangonana dia hoe ny amin'ny fanetretenantsika. Ny amin'ny fanetretenantsika satria tsy nakory isika rehetra izao na hoe tsara noho ny hafa. Indray manko isika fiangonana diso hevitra ihany. Marina fa eo amin'izao tontolo izao nametrahana atsika dia indraindray isika te hiavaka noho ny hafa. Marina fa navahan'Andriamanitra isika, natokan'Andriamanitra ho azy isika ny amin'ny fiangonana atsika. Fa izany koa izany toera-moninahitra izay nomen'Andriamanitra atsika zany dia tsy toera-moninahitra natao hoe izahozahoana sanatria na hoe toera-moninahitra anaovana tsinitsinina ny hafa fa tena natsoan'Andriamanitra isika noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka izany toerana nomen'Andriamanitra atsika izany dia mifamatotra indrindra amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka hatonga atsika hifandray amin'Andriamanitra fa mba hatonga atsika koa hifandray amin'ny hafa eo amin'ny manodidina azy raha metrahana antsika tsirairay avy. Mahafaly tokoa ry havako ny amin'ny hoe ary tena zava-dehibe ho an'ny fiangonana matetika zany rehefa manao hoe na ny fetin'ny taranaka na voka-dehibe io dia matetika dia ny hoe raha miezaka ataon'ny fiangonana dia matetika dia hoe amin'ny fananganana fotodrafitrasa. Tena ilaina ny fotodrafitrasa, ilain'ny fiangonana ny fotodrafitrasa. Sotran'Andriamanitra ny ahafahana manao amin'izany. Fa zava-dehibe tokoa ny fitariana zava-dehibe mitandrina antsika teo ny amin'ny hoe ny fikoloana, ny fifankatiavana ny fiangonana, ny fikoloana, ny fifandraisantsika samitsika. Fa eo ihany koa ny hoe ny fiheverana nareo izay tsy ataontsika hoe very fa ny ataontsika hoe ireo mangingina na tsy tafiditra aty amin'ny fitrano fiangonana. Izy ireny indrindra no iantsoan'Andriamanitra antsika, izy ireny indrindra no nanalaon'Andriamanitra atsika tao amin'ny maizina amin'ny fahazavana mahagaga mba hizara zany fahazavana zany eo amin'ny olona izay manodidina atsika. Ary izany indrindra ry havako no ampianarina antsika ny amin'ny fanetretena maratena hoe raha olo antso isika dia tsy hevitra hoe zay tsy namanareo fa dia anina rehefa izay rehetra ihany ny fiangonana. Fa zany indrindra no hiheverantsika fa noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika ilay tararaka masina misevaka anatrehan'Andriamanitra ankehitriny mitondra ny tenantsika, mitondra ny fanatritsika
Ilay fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra eketsika amin'ny finoana zany fa mitaona antsika koa hiazona izay mahizy azy atsika sy anatanteraka izay mahizy azy atsika amin'ny maha-olombo anto atsika amin'ny fanoratenantsika isanandro olona masina, olona fiangonana masina, taranaka masina mifandray amin'ireo olona manodidina antsika mba ahazoizy ireo koa ilay fahasoavan'Andriamanitra izay nozaraina tamin'izay. Noho izany zany koa dia amin'ny fon'ny soratra masina isika hiazona tsara zany fiantsoana izany. Amin'ny fon'ny soratra masina ny taranaka masina hiazona izany fiantsoana izany. Kanefa koa antsony soratra masina isika mba hanatanteraka izay antsony izany fiantsoana izany manoloana ny zavatra hafahafa ozy isitsika izay dia eto amin'ny fiarahamonina izay misy atsika hoe indraindray mety hoe fanenjehana amin'ny vatana atsika fiangonana mihitsy izy dia miatraika amin'ny tena anankiray hoe ny tenantsika manokana fa miatraika amin'ny fiangonana manontolo mihitsy mba hananatsika tsara sy hizotontsika amin'ny fanantenana amin'izay miantsony Kristy atsika dia ny fitondrana ny anaran'Andriamanitra amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana eo anoloan'ny fiarahamonina izay nametra amin'ny tompontsika. Isika izay nalain'Andriamanitra ho an'ny tena ndiavako dia mba olona mijoro sy olona mahajoro hatrany amin'ny fahamarinana ka mitondra tena tsara araka ny Kristy manovo sy mianatra isika ao amin'Andriamanitra, manovo sy mianatra isika ao amin'ilay masina, ilay marina mba ahafahantsika mijoro amin'ny fahamarinana. Isika no antsoin'Andriamanitra ho amin'izany anatanteraka ny fiantsoana ho tanterao izay nanarao tomponao iava. Tanterao izay nanarao tompo antsika fiangonana hitory ny vaovao mafaly ny famonjen'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao na dia heverinao tsy misy fanantenana aza riavako eto amin'izao tontolo izao ty raha mijery ny zava-misy isika dia heverinao tsy misy fanantenana. Misy fotoana efa niresahako amin'ity ihany fa mba tsara moa manao tena verina. Rehefa miresaka amin'ny olona ianao dia indrindra ny kristiana dia tokivy ny olona mieritreritra hoe inona ny fiovana hita eto amin'izao tontolo izao raha inona ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao raha ohatra ny faharatsiana manomboka ny fiheverana ny toe-tsaina ny fomba amampanao ny zavatra rehetra atao dia ohatra ny faharatsiana no hitan'ny olona efa kivy ny olona mba ahoana no ny atanteraka izay zavatra tsara eto amin'izao tontolo izao dia manontany isika rehefa manontany isika fiangonana amin'ny hoe fa isika ilay nantsoan'Andriamanitra isika ilay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra tsy sanatria ho ato amintsika tsy misy ny fanantenana ny amin'ny hoe tsy fiovana izao tontolo izao fa Andriamanitra ilay miantso antsika, Andriamanitra ilay masina izay tompony izao rehetra izao ary Andriamanitra ihany koa maniraka atsika eto amin'izao tontolo izao eo amin'izao tontolo izao izay heverina hoe ratsy tsy ninazo atao tsony amin'izany mihitsy fiantsoan'Andriamanitra atsika satria tsy misy tian'Andriamanitra hoverina dia tena misy aza ny manoatra amin'Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa dia izany miantsoan'Andriamanitra atsika mba hahatonga antsika hiazona tsara ny fiantsoana, hiazona tsara izay efa niantsoan'Andriamanitra atsika ary hiditra sahady amin'ny faharoa hoe hiorina tsara ao amin'ny Kristy ka ho modely isika rehetra amin'ny fitondran-tena rehetra. Raha nijerena ny hoe taranaka masina miazona tsara ny fiantsoana namarateo izany dia ilay fiantsoan'Andriamanitra atsika tsy hiverimerina ho an'izay efa nialany fa hitoetra tsara eo amin'izay nametrahan'Andriamanitra atsika dia ny ao amin'ny fahazavana lehibe amin'ny fiangonana atsika. Ahoana ary nefa raha fiangonana tokoa isika, raha fiangonana isika dia inona no miandry atsika, inona no andraotonga atsika dia ny fiorenantsika tsara ao amin'ny Kristy mba hahatonga atsika tsy ho avadibadika na ampitamobolena ny rivotra maro samihafa izay mitsoka eo amin'ny fiarahamonina ireto. Hoy Petera hoe fa arak'ilay miantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Ny fiangonana masina, taranaka masina, miorina tsara ao amin'ny Kristy. Ny hoe masina rehefa masina amin'ny fitondran-tena dia ambara soratra masina eo ambony eo hoe mahonteny olona mitandrina ny tempolin'Andriamanitra, olona mianatra mandrakariva ao amin'Andriamanitra. Olona masina dia olona miambina manoloana ny tafika ataon'ilay ratsy, olona efa niary
tamin'ny fomba fahinosika teo ary tsy miverinarana amin'izany intsony fa noho ny amin'ny fahalalana izay nomen'Andriamanitra ilay fahazavary saina izay nomen'Andriamanitra antsika dia tena olona modely izany eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa eo amin'ny fifandraisana amin'ny olona samy olona ihany koa. Ary eto dia hoe aoka ho masy ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Ary ny rehetra dia ilazana hoe ny momba manontolo ny olona anankiray eto izany dia tsy misy mihitsy hoe masina dia hoe nareo reto ilay olona masina dia hoe ata amin'ny fiangonana ihany antsoina hoe masina. Fa eo amin'ny fitondran-tena rehetra eo amin'ny momba anao manontolo dia any no ambarany soratra masina ny amin'ny hoe fitondran-tena rehetra. Tsy mivaly eto amin'ity rindrina efatry ny fiangonan'ity ihany izany ka tsy sanatriny hoe kristianina na olona masina amin'ny andro alahady fa rehefa latsinainy dia asa lasa mpangalatra kozo ny fitenenana sanatriany izy zany jiaby. Fa tena olona masina tekolon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany manontolo, tsy toetoetra amboaboarina zany fa tena fiainany fiangonana ilay tekolon'Andriamanitra ateraka ilay fiorenana tsara ao amin'ny Kristy. Ka rehefa miorina tsara ao amin'ny Kristy ny fiangonana dia tsy olona mihevitra hoe aza efa nahazo zay nge olona mivavakisaky ny alahatra zay nge efa raha dray fampiven'Andriamanitra ampy zay fa olona mitandrina tsara izay nomena azy mampiasa zany ao amin'ny fampandrosoana ny fiangonana manontolo. Ina moa dia antsoina hoe fampandrosoana. Efa miresaka fampandrosoana manko dia samy manana ny fiheverana no samy mihevitra hoe ny mandroso dia resaka taranaka mankotsika ny mandroso dia nanananentana zao hoe mitandrina hoe reto avy ny fotodrafitrasa ho ataony alitara ataony toeram-pidiovana sy ny sisa reny ve no andrefesana ny fandrosoana. Isany zany jiaby isany ny fandrosoana ireny na resaka ny fiangonana isika fa eo ihany koa ny fandrosoana dia aza donoana fa miainga amintsika tsirairay avy ny antsoina hoe fandrosoana ilay fahajorontsika tsara ao amin'ny finoana Jesosy Kristy ka tsy miverimerina makaiza fa mandroso zay natao hoe fandrosoana. Mandroso mankany amin'izay lalana efa hitondrany tompo atsika mba hajory tsara ka hiorina mafy ao izay efa niantson'Andriamanitra atsika. Tsy kristianina mipetrapetra fotsiny zany, tsy taranaka mitaza-potsiny zany manona ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao fa mikatsaka mandrakariva izay ampandroso ny fiangonana, mikatsaka mandrakariva izay ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Teniko mandrakariva izy tsy afaka matetika rehefa fotoana fety lehibe ohatr'izao fety taranaka na voka lehibe dia izao ny zava-misy. Misy moa le valopy le zaraina amintsika reny resaka fampandrosoana. Misy le valopy le zaraina amintsika reny. Rehefa anontaniana ny fiangonana dia manao hoe zay nge efa nanao zay efa nalefa valopy. Olona sasany moa zany ara dia ny valopy no alefany fa izy tsy mandeha. Ny valopy no alefany dia ampy zay. Fa isika rehetra rehefa ilaina ny valopy, ilaina ny vola, ilaina ny fotodrafitrasa araka ny lazaina teo. Fa isika mihitsy no irahan'Andriamanitra ny tenantsika mihitsy no irahan'Andriamanitra manomboka eo amin'ny antonantsika eo amin'ny fiarahamonina izay nametrahan'Andriamanitra antsika any amin'ny asa aman-dranatsika tsirairay avy any. Eny isika no asain'Andriamanitra mijoro amin'ny fahamarinana. Ka na dia fiarahamonina heverina fa tsy mijoro amin'ny fahamarinana nitsony aza ny fahamarinana izay nametrahantsika dia isika no anova izany, isika ilay miorina tsara ao amin'ny Kristy, isika ilay mankatony tenin'Andriamanitra, isika no irahan-tompo amin'ireny toerana rehetra ireny. Fianakaviana rehefa dia nanao hoe misoratra masina amin'ny tanan'ilany dia ny vaovao amin'ny tanan'ilany dia hoy aho hoe indraindray misoratra masina dia tavela fa ilay vaovao sy ilay eto amin'izao tontolo izao indray no lasa mitsilo ny fiarahamonina. Fa mila mianatra isika rehefa mila mahalala ny sitrapon'Andriamanitra isika zany ny antom-pisiny itony fiangonana itony mba hampianarina antsika ny fotom-pampianarana ny fiangonana mba tsy hahatonga antsika ho lavo, mba tsy hahatonga antsika anara-drendrany fotsiny na anara-davana indray ny fomba ny fiarahamonina fa isika no ahajory tsara amin'ireny fiarahamonina izay nametrahana antsika ireny. Manova ny fomba fiaina mihitsy ny lasaina ny fomba fanao izay zatra mahazatra ny fiarahamonina lasa ireny indray ny marina ankehitriny ny zavatra zay efa nialantsika taloha ka ao amin'ilay maizina
makany fahazavana dia lasa reny maiziny reny indray lasa fahamarinana aty amin'ny fara-piarahamonina ankehitriny fiangonana indray mito miafiafy manoloana izany rehetrarehetra ireny. Isika indray no voasariky ireny zavatra samihafa ireny foto-kevitra izay asisika eto amin'ny fiarahamonina androdanana ny filotsika. Iverenako ilay resaka teo hoe inafy moa ny zava-misy eto amin'ny fiarahamonina riavako, ary dia zavatra iray ihany no ambarako manoloana izay misafotofoto efa avy amin'ny fiarahamonina izay misy atsika ankehitriny, fampianarana samihafa manoloana ny fanambadian'ny mitovy fananana ohatra izay tena misy eto amin'ny fiarahamonina. Ny hevitry ny soratra masina ary izay rehetra nampianarana antsika teo dia ny hoe tsy isika kory no milaza antsika ho masina isika fiangonana ka sanatria aniditra fa ny anjarantsika fiangonana dia ny mampianatra, ny anjarantsika fiangonana dia manohitra ireny foto-kevitra maro samihafa ireny, kanefa koa anjarantsika ny fiangonana no mijoro amin'ny fahamarinana mba ahafahana mitondra ny afatra Andriamanitra eo anoloana izay iverina faharatsy ka androdanana ireny hevitra samihafa ireny. Malaza riavana ary tena malaza eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika ankehitriny ireny zavatra samihafa ireny atao amin'ny tavajotra samihafa hosisitsika teo dia any masosika rehetra dia adino indraindray ilay fototsy ny maha izy azy antsika. Dia Jesosy Kristy izay anorenantsika ny filotsika mba tsy atamoren'ireny zavatra samihafa ireny isika rehetra, mba tsy hiala isika amin'ny fototra le Kristy. Omen'Andriamanitra fahazavantsaina isika riavana, ary ny fahazavantsaina izay omen'Andriamanitra antsika ireny no atakarantsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny masina sy ny tsy masina mba ahafahantsika manohitra, mba ahafahantsika mijoro tsara amin'izay efa nitoerantsika eo amin'izay nitsoan'Andriamanitra antsika tsara. Ry fiangonana malala ry taranaka masina manana andraikitra lehibe tokoa isika ny amin'izay fiheverana izay fanomenantsika, amin'ilay fanomezana mamaim-poana izay nomen'Andriamanitra antsika. Aoka hiorina tsara ho aminy, aoka hitondra tena tsara mba tsy zavatra ivelambelan'ny fotsiny fiainantsika, ny maha-kristianantsika, ny maha-masinatsika, fa tena fiainana ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mba ho taranaka masina nandray fiainana tamin'Andriamanitra ary mizara fiainana ihany koa eo amin'ny manodidina antsika tsirairay avy. Afaka nataony mitandrina teo ary afaka marina antsika ankehitriny foana ny hoe raha niditra teto isika ka mandray ny soratra masina dia mba tsy tahaka n'izay nivoatsika teto, nivoatsika ny soratra, nivoatsika hitramin'Andriamanitra. Mba ho hamarin'Andriamanitra izany ndray afaka hamarin'Andriamanitra antsika fa isika koa mila manaiky izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izany ka raha miala eto isika ankehitriny rehefa miala eto amin'ny fitrotramin'Andriamanitra ity dia ny afatry ny tenin'Andriamanitra antsika dia izao hoe tazomy tsara e, tazomy tsara izay efa niantsonanao, aza miverina ny fahamazinana nitsona efa natsoan'Andriamanitra tamin'izany isika nomen'Andriamanitra toerana ao amin'Andriamanitra. Na dia malotas isika na dia mpalotas isika noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa lalan'Andriamanitra tamin'izany isika. Amarin'Andriamanitra ny mombantsika ka afaka mijoro isika noho ny amin'ny fiantsoana na dia eo aza ny rivotra mitsoka eto amin'izao tontolo izao manohitra izany famasinan'Andriamanitra izay fa miantsonantsika izany. Azomy tsara ny fiantsonana ary miorena tsara amin'ny Kristy, aza miova so sanatria avy amin'izay ataontsika ry afaka mitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra mba tsy ho mpanara-davana na mpanao fotsintsika hoe efa zany ny zavatra mahazatra eto amin'ny fiarahamonina, fa dia miemena tsara ny anara amin'ny Kristy mba hiarovantsika ny fiainantsika ary hatongatsika ho modely alaitahaka eo amin'ny fitondran-tena rehetra. Amarana ry afaka, amarana ary izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany ka mitiany mitia dia ny hoe ny taranaka masina dia voalohany taranaka miazona tsara ny fiantsona azy, azony izany fiantsonana izany. Taranaka masina miorina tsara amin'ilay vatolampiny finoantsika andia Jesosy Kristy. Mialohan'ny amarana ry afaka dia avetsika rehetra ny dimy tena tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Miala eto isika indreo ao any fiarahamonina izay nametrahana.
ina ny andraikitrao any amin'ny fiarahamonina zay nametrano tomponao dia very tsara zany andraikitra no meny tomponao zany ary teneny eo anaty an'Andriamanitra ny amin'izay andraikitra apetraky ny tompo aminao mba ahafahanao miova ahafahanao miavao ary ahafahanao koa manavao izany toerana sy fomba mafanao zay nametrano tompo anao izany angina eo anaty an'Andriamanitra isika riavako ny tenatsika zay fanatitra vela masina sitrak'Andriamanitra hanavao ny fanoran-tenatsika eo anatrehan'Andriamanitra angina isika ary dia hivavaka no ny amin'ny afatry ny tenin'Andriamanitra sy ny andraikitra rehetra zay apetraka amintsika. Ry taranaka matroka finoana, ry taranaka masina, fa arak'izay fahamasina ilay ny antso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina Jehova Andriamanitra. Ho aminareo ny fiadanany tompo. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika riavaka. Ry Jesosy Kristy tompona io, misaotra anao izay satria navoronao mititra aminao toy izay afaka niaino ny afatra izay ndesy ny tomponao te. Misaotra Andriamanitra tamin'ny afatra izay nomenao anay tamin'ity androany satria masina ianao Andriamanitra noho ny aminao Andriamanitra no mahamasina anay. Ka nampianatra anay tompo ny tenao teo mba ahafahanay hiazona tsara ny fiantsoana izay efa niantsonao anay amin'izany fahamasinana izany. Atao anatin'izany koa Andriamanitra no nampianaranao anay mba hiorona tsara aminao Jesosy Kristy ny finoanay mba hahatonga anay ho masina mandrakariva. Ankehitriny Andriamanitra dia mangataka aminao hitahinao anay tsiraray avy mba hanana izany fahamasinana izany amin'ny fiainanay manontolo. Tsy hoe ato am-piangonanay ato tompo izay ho masina fa amin'ny fiainanay rehetra tompo dia olona voatokana ho anao izay, olona efa nofidinao izay ka hanana fitondran-tena marina sy madio eo anatrehan'ny fiarahamonina misy anay tsiraray avy. Ka ho modely tompo izay amin'izany ary asaraka ny olona maro ho tafiditra ao anatin'ny valanao. Misaotra Andriamanitra izany tompony tianao ho ataonay ary aoka ianao Andriamanitra ny hiazona anay mandrakariva mba ahafahanay ho masina eo anatrehanao amin'izay rehetra ho ataonay. Misaotra Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra nomenao anay tamin'ity androandroany ity. Ankehitriny Andriamanitra dia mitondram-bavaka izay ny taranaka atao anatin'ity fiangonana ity dia ny ambatoka famonjena izany. Mangataka aminao Andriamanitra hitahinao ny taranaka rehetra atao anatin'ity fiangonana ity mba ho taranaka masina, madio, ho tsara fitondran-tena amin'izay rehetra ho atao. Tsy ny taranaka entiny ihany Andriamanitra no entinay ambavaka na ny taranaka rehetra hanam-pitan-dranomasina dia mangataka aminao tompitahany izy ireny mandrakariva mba hiazona tsara izany fitondran-tena tsara ho anao Andriamanitra izany, ho modely amin'ny eo anivon'ny fiarahamonina. Dia sy nay ambavaka koa Andriamanitra ny zanaka pelezana rehetra naiza naizany toerana misy azy, le eto amin'ny toerana Antananarivo izany na hanam-pitan-dranomasina. Ianao Andriamanitra ny nangatana hitahany izy ireny mandrakariva mba hatsiaro fa ianao Andriamanitra efa niantso an'izy ireny. Aoka ianao Andriamanitra hiasa manan-kely ho amin'ny fiainan'izy ireo tsiraray avy. Ary ao anatin'izany Andriamanitra dia indesinay ambavaka ny kristianina tsiraray atao anatin'ity fiangonana ity. Mangataka aminao Andriamanitra mba hitazomanao ny kristianina rehetra mba ho adio fitondran-tena, mba ho marina mandrakariva manoloana izany fahamasinana izany izay efa nomenao azy ireny. Ary ao anatin'izany Andriamanitra dia mety maro
ny mandalo olana mandalo tsy fampina ianao Andriamanitra ny nangatany hanome hery sy tanjaka ho anazy ireny ary vaoka tompo ianao iasa manan-kera amin'ny fiainan'izy ireny ampatsahivo azy ireny mandrakariva tompo fa ianao efa niantso azy ianao efa mikarakara azy mandrakariva dia petraka eo aminao tompo izany vavaka izany ao anatin'izany koa Andriamanitra dia maro ny kristianina mandalo olana indrindra tompo ao amin'ny manamanjo indesinay ambavaka koa tompo ny ampahira azy ireny mandrakariva ianao Andriamanitra ilay fanantenana lehibe izay efa nandresy ny fahafatesana no ampahirezanay azy ireny aoka tsy ho kivy izy ireny tompo fa hanana hery lehibe eo aminao Andriamanitra dia apetraka eo ampelantanao tompo izany vavaka izany ankehitriny Andriamanitra dia mahatsara-mbavaka izay tondram-bavaka ho an'ity fiangonana ity manana taranaka maro zao fiangonana zao Andriamanitra aoka Andriamanitra ianao no hitazona mba ahafahan'ny fiangonana hiazona izany taranaka izany ao anatin'izany tompo dia mba ho taranaka mba ho fiangonana anjakan'ny fifankatiavana ato anatin'ny fiangonana ary ao anatin'izany koa tompo dia mba anjakan'ny firaisan-tsaina firaisan-kina ato anatin'ity fiangonana ity mba hatonga ny olona mba hatonga ny taranaka ho tamana ato anatin'izao fiangonana izao ary ao anatin'izany tompo dia mba ho fiangonana ho modely izao fiangonana izao anjakan'ny fahamarinana anjakan'ny fahatsarana rehetra noho ny aminao Andriamanitra izany dia tondram-bavaka koa izay ho an'ny mpitandrina mitondra ity fiangonana ity ianao Andriamanitra ny nangatana hitahazy mandrakariva iaro ny ankohonany rehetra mba hahafahananao ny asa fanompoana ary ianao Andriamanitra nangatana hanolo-tsaina azy ampianatra azy mba hahatonga azy ahatazona tsara izao fiangonana izao ary mba anjakany izany fifankatiavana izany dia matoky sy manantena izay Andriamanitra fa ianao hiasa manan-kery amin'izao fiangonana izao ankehitriny Andriamanitra dia mahatsara-mbavaka izay ho an'io kristiana namanay izay tsy niambona amin'ity androany ity naizanaiza tompony toerana misy azy reny ianao Andriamanitra ny nangatanay ampatsaha azy mandrakariva mba tsy hanadino ny anaranao fa olona efa nantsonao tompo izy ireny aoka tompo ianao mipitsika mangina amin'izy ireny tsiraray avy ianao Andriamanitra ny nangatanay hiara-hiasa mba hatanteraka salavorary izay rehetra ho atao tazomy eo ampelantananao Andriamanitra ny kristianina rehetra mba tsy hiala aminao Andriamanitra dia apetraka eo ampelantananao tompo izany vavaka izany ny asa rehetra izay mbola ho tanteranay rehefa tompo dia efa apetraka eo ampelantananao sady ny andritra sy andaminay izany ary mahafalanay Andriamanitra manakamanay izany vavaka izany amin'ilay nampianaranao fahimana hoe dia tonga eo amin'ny fanatanterantsika mirakitra taranaka isika averina ihany ny fandaminana raha sanatria mety mbola misy tsy nanatra ny valokony dia mba atelitsika ery amin'ny voameran'ny vola eriariana eria ny anjara valokivokasitsika rehefa manatra valoko teo sika dia mino fa tokony manana n'ilay laharana eny ampelantanantsika dia arakaraky ny laharana iny zany no andehanantsika etsy any maro dia maro sika fa ny fahamarontsika dia tena milazana fa namaro ny antso ny fiangonana sika na ho anareo voatsidika tena tokantrano na izay tsy voatsidika dia zao ohatra dia fahalala-pomba rehefa misakafo ihany ahoana fahalala-pomba rehefa misakafo tsy miavy ambony latabatra raha mbola misy mihinana zany hoe fahalala-pomba zao zany no vakina amintsika ny anarana dia zao efa tonga dia lazaiko dia meloka raha ohatra zany ka tsy mbola misy ao aninan'izao fanykapitra nalefa tokony andraikitra ty aloha dia misa 7:50 no anarana atsony firy fahafiry zany zao ny anareo ny an'ny pastera zany zao zay fa 7:50 zay ary tsy kivy zay fa andrasanay hatramin'ny farany
dia mba miara-miandry hatramin'ny farantsika rehetra zay a hoan'izay mbola tsy nandrosaka zany afaka mbola manaritra ny valopy arak'izay dia tsy hoe zay mavita dia mody na mivoaka mijorojoro any velany fa zay avy manao rakitra dia mivelona atsona zany zao ny anaranareo rehefa avy eo dia mandroso ty aloha nareo nanao rakitra etsy aby miverina indray ny anaran'ny fianakaviana dia mandroso ianao ijoro eo aloha mitandrina ifampitonjovatsika dia mba tsy andraitana ny pastera fa mba mitsikitsika dia mba mitsikitsiky koa nareo asetrin'izay zay a mariky ny fampirariana soa ao ve mirariana ny anankiray faharoa dia zao misy ezaka tratrantsika amin'izao fetiny taranaka zao a arak'izay voalaza ny amin'ilay taratasy kely tao anatin'ilay valopy izay nomenana anareo ho an'izay tsy naza ilay taratasy kely mba araka ny fandaram-taona dia afaka raisinareo eriariny ery zany a rehefa avy eo fa ao anatin'iny fandaram-taona iny a ny ezaka izay ahotratrantsika mity an'io ty a dia ho fanavaozana ilay trano fivoahana atao ambadiky ny fiangonana io zany anisan'ny trano fivoahana efa tena ely izy io misaotra an'andriamanitra sika fa efa misy ilay trano fivoahana vaovao aty amin'ny riana voalohany aty ambadika mbola misy trano fivoahana anankiray tokony ataontsika ao ambany-driana fa ilay trano fivoahana ato ambadika aty zany a satria efa tsy tsara izy io satria lavaka toy lavaka tsotra rehetra fausse perdius sika dia mba hovaintsika faux septique io a ka ny tompony anjara zany hoe pastera izay manana anjara ty amin'ny trano fisainana sisa no ampiasa azy ao arino fa mino fa ho ampy atsika ny andrianoa dia ho asiana trano fidiovana koa raha sendra mety hoe misy antony manokana hoe tena misy olana manokana dia tsy maintsy mandro tsy hoe avany an-trano dia andeha andro any am-piangonana fa hoe mety misy antony manokana tena tafatorotampoka taty am-piangonana ka tsy afaka nody noho ny antony manokana dia ho asiana trano fidiovana koza ao ambadika ao ny teti-bidin'izany tetik'asantsika zany a dia 7,000 sy 1,000 hetsy sy 10 tapitrisa ariary 10,817,000 ariary na 54,085,000 francs efa tonga eto am-pelantanana ny vonjy vokatra vonjy maika fa tsy teneniko aloha fa mbola tsy tratra le izy ao anatin'ilay rakitra ataontsika rehefa avy eo zany dia ataontsika izay atrarana azy rehefa avy eo zay a dia ataonareo ao zany a lay za mbola tsy teny ohatrina fa ataovy be dehibe aloha misy nanontany eo dia misy chauffe-eau ve pastera ao amin'ilay douche dia ozy hoe miankina miditra ihany no mivoaka ao ve dikan'izany zany mandritra ny rakitra taranaka tsika dia fa na tsisy rakitra taranaka rehefa rano ilay rakitra fa mbola anao rakitra fandraisana rehefa avy eo mbola ividy goûté kely eo tokotany rehefa mirava mbola anao commandena t-shirt dia tongava foana fa tsisy be dia mihitsy aty ambadorokana miodina fotsiny eo ary ianao zay a dia zava-dezany andeha ary a hitarika atsika ho amin'ny famakina ny vokatra izay nataontsika tamin'ity an'ity ny marobola le avana dia tsy hotenena fa ny anarana ihany 160 ny makorana 160 raha potoason solo ajamiaina mianakavy 161 raha zafy mahatratra taranaka raha zafy mahatratra renay 162 163 164 miaraka taranaka raha zafy mandidy sarahelosoa rahandrianjafy andro mianakavy rahandriakoto adolta sisa onda fianakaviana rahandrianjafy raha lalasoa 165 raha maro mahenesy ny vady aman-janany taranaka raha Jonathan Philibert 166 raha mambazafy zanosy ny konta mivady teraka raha fito arivony Marie Jeanne rahasoa arivony dia toy izany any koa raha raha izay maholo mianakavy sy mizatroka manjafiny tianakitovyfambarazana rano zay raha mirano ny avana mba mitafabe metsoma tsara indray sika isaky ny alady voalohany amin'ny volana aogostra ny fetiny taranaka eto amin'ny fiangonana iezaka izahay amangy anareo izay mbola tsy voavandy indray tamin'ny fotonisy ny teo aloha ary sitrakareo ry havana ho an'izay mbola tsy namela ny lara-talobiany sy ny adresy teo amin'ny fotona ndraikitra dia mba sitraka indrindra ny andray izany anamora ny fifandraisantsika ary mba hahafahanay koa mamangy anareo efa miezaka izay na dia adresy fosiny ary nalefa anareo fa tena sarotra ny mitady anareo amin'ny alalan'ilay adresy dia inona zany fa mba ataontsika ho zava-dehibe a ny andefa na ara-telefona
mba afana mifandray aminareo. Dia isaorantsika n'Andriamanitra ny fotoana rehetra izay nimbonantsika tamin'ity anio ity. Amarana ny fotoantsika rehefa avy eo dia niafatra nambarany mpandrina dia ho tanterantsika ny afatelo sy efajapa andiny voalohany iray mandray mpandrina izay nitondra ny afatra Andriamanitra tamintsika teo no ametraka nitsonjano ao aorianan'ira afatelo sy efajato andiny voalohany. Afatra telopolo sy efajato andiny voalohany antsotra. Famelohany izany dia tiana ny mitondra izao vokatra izao izay miombonantsika tamin'ity anio ity. Ny vokatra valopy rehetra izay voavontsika tamin'ity anio ity dia 1,03 sy 10 hetsy sy 10 tapitrisa ariary, 10,531,000 ariary. Ny fitambarany rakitra taranaka izay nataontsika teo kosa dia 300 sy 3,000 sy 10 alina sy 10 hetsy sy 1 tapitrisa ariary, 1,253,300 ariary. Ny vokatra voavontsika tamin'ny taona lasa dia 704,900 sy 10 hetsy sy 1,20 tapitrisa ariary, 11,268,700 ariary na 56,343,500 francs tamin'ny taona 2020. Ny fitambarany vokatra voavontsika kosa tamin'ity anio ity dia 300 sy 4,000 sy 8 alina sy 7 hetsy sy 1,20 tapitrisa ariary na 58,921,500 francs. Piantamantsika zao no mampatra ho antsika rehetra izay miombona tamin'izao fety taranaka izao. Koa amin'izany sikilo ny sainareo dia maholona tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy. Fa araka ny fahamasina ilay antso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra. Satria voasoratra hoe masina anareo satria masina ao ijina. 7 sy efajato andiny voalohany. Ary Jesosy Kristy tombotsika sy ny Andriamanitra raitsika mba efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo sy ampaheranareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ary izy Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tombotsika. Amen. Bavaka mandinisy. Ho an'Andriamanitra ireanany ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny faray masina. Kasitatsika mahalantsika indrindra ianareo teny sy mikirakira zava-maneno ary mikirakira fafana mba mba tiavantsika marabe ireo fa